Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. Hallelujah, Hallelujah, Amen. Jésus vivant, Jésus vivant, Jésus est vivant. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona fian'i Nazareta, tonga hitondra ny nofy rehefa nameny Tompo avy tamin'ny taona 2021. Alléluia. Hozaraiko amintsika ary efa nozaraiko teto ihany koa izy ity, fa averin'ny fanahy masina hozaraiko ho amintsika indray. Alléluia. Alohan'ny hitondrako ny nofy dia hivavaka antsika. I Andriamanitra rainay tsara indrindra, Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra, Andriamanitra Tompo mahagaga, Andriamanitra izao rehetra izao, Andriamanitra nahara ny lanitra sy ny tany, izay tia anay ary ny masonao dia mitsinjo anay mandrakariva noho ny fitiavanao sy ny halehibeny famindramponao. Misaotra anao mandrakariva izay Jesosy, fa tsara ianao sady mpanao tsara. Izay rehetra ataonao amin'ny fiainanay dia isaorana eny anaranao. Izay rehetra asehonao aminay dia isaorana eny anaranao. Fa Andriamanitra tsara tokoa ianao. Koa raha izara ny nofy izay nomenao ahy Tompo ary ampatsahivonao ahy indray, dia mbola ianao nikasika ny fanahy rehetra izay miaino izao video izao. Ianao hikasika ny mpiaino Jesosy malala, fa izao dia fitaovana fotsiny ihany Tompo. Saotra Jesosy. Amen. Ny nofy izay nasehon'ny Tompo ahy tamin'izay fotoana izay, tamin'ny 2021, taona 2021, dia momba ny antikristy sy ny mosary ary ny aretina izay ho avy. Alléluia. Tao anatin'ny mamaky baiboly tamin'izay fotoana izay, namaky eo anatin'ny famakiana baiboly zany dia azo tory tampoka, sahalan'ny hoe sofina torimaso kely zany. Dia za le mamaky baiboly zany, sahalan'ny hoe azo ny torimaso kely aho, dia rehefa avy eo na nofy zany ny zavatra hitako zany ilay za azo tory teo iny, za zany tsy matory satria za anatin'ny mamaky baiboly. Tsy matory aho fa sahalan'ny hoe sofina torimaso kely zany aho. Dia rehefa avy eo nofy aho nahita lehilahy anankiray. Dia lehilahy ny fitafiny dia manaka ireny fitafina musulman ireny. Maka ireny fitafina musulman ireny fa izy ambony soavaly. Dia manao saron-doha izy, dia mitovy amin'ireny saron-doha ataon'ireny arabo ireny, musulman ireny raha mahita antsika. Alléluia. Misarona zany izy, le lehilahy zany tsy le misarona manahaka le vehivavy le manao saron-doha zany, fa manao saron-doha sahalan'ny saron-doha manao saron-doha amin'ny lohany zany izy, tahaka an'izay zany no ataony. Dia hitako ao amin'le nofy zany le izy. Dia rehefa avy eo miditra zany izy ao ambony soavaly zany, dia hitako izy zany miditra tampoka. Dia miditra tampoka avy any izy, dia sady ny tarehiny sahalan'ny hoe ny tarehiny zany sahalan'ny tezitra ireny, sady jerenao ny tarehiny tena hoe tsy mitsitsy mihitsy zany.
le izy eny ambony soavaly zany de hitanao izy tena tsy mitsitsy izy mijery anao. De rehefa avy eo zany de za zany tonga amin'ny toerana anankiray io, de amin'ny toerana anankiray io zay je olona rehetra ao zay vahoaka rehetra amin'io toerana io zany de hitako hoe ao anatin'ny détresse, ao anatin'ny hoe fiasana loha, ao anatin'ny fiasana loha ary ny olona rehetra zay hitako de salan'ireny harankana reny izy, salan'ireny mahitana hoe olona tsy mihinan-kanina. De azoko zany ao anatin'le nofo hoe mosary, tsy misy hoanina le olo, mosary. De rehefa avy eo zay samy niazakazaka rehefa nahita an'le lehilahy nanantona anay zany zay satria izy mitondra soavaly de samy nanidy varavarana ny rehetra, samy nanidy varavarana. De za koa zany ao anatin'le nofo nanidy varavarana, hidiko mafy le varavarana de misy roa zay sa telo tsy de mahazo eo anatin'le trano. De le trano misy ane salan'ireny trano ambanimbanivohitra reny. De samy niafina zay satria natahotra an'le olona teo amin'le ambony soavaly. De zao ny zavatra tsapako nefa ao anatin'le nofo tonga de nisokatra ho azy le varavarana na de nahidinay ary hitany zay na de niafina ary, na de niafina tany ambany zavatra any zay niafokafina de hitany. Amen. Hitany zay miafina eo. De tsisy zany afaka hoe miafina eo anoloany fa tena tonga de hitany miharihary, nizaniza zany tsy afaka miafina eo anoloan'ny antikristy. Zay zany fanazavany fanahy masina ao anatin'le nofy. Amen. De rehefa avy eo tapitra iny nofy anankiray iny fa ny olona rehetra zay hitako manodidina an'le toerana zany efa nazavako antsika teo zany hoe ao anatin'ny mosary, ao anatin'ny tsy mihinana. De iny lehilahy iny amin'izay sahalan'ny hoe niditra avy any de samy nilefa daholo ny olona, sahalan'ny hoe matahotra zany, tena hoe tsy mitsitsy le lehilahy zany zay hitako teo amin'le image zay nazavako antsika teo. De azoko fanazavany fanahy masina hoe antikristy io izy sy le ao anatin'le hoe mosary. Ny olona rehetra zay hitako tamin'ny toerana io de tena hoe ao anatin'ny fiasana saina, ao anatin'ny détresse, ao anatin'ny sahalan'ny hoe misy olana, sahalan'ny hoe tsapanao zany hoe misy zavatra goavana be hoe ao anatin'le manodidina an'le toerana zany ny olona tena hitanao hoe samy ao anatin'ny tebiteby, ahiahy. Amen. De rehefa tapitra ny nofy anankiray iny tonga de nitohy le nofy. De rehefa nitohy le nofy de tonga any amin'ny hôpitaly aho. De rehefa ao amin'le hôpitaly aho de mijery ao amin'ny hôpitaly de jereko ny dokotera rehetra samy mihazakazaka, samy ohatra hoe mihazakazaka samy mamonjy le olona tonga ao amin'le hôpitaly. Zany hoe misy aretina zany azoko ao anatin'le nofy hoe misy aretina vaovao. De le dokotera rehetra zany sahirana hitsabo tsy araka intsony ny tsabo an'le dokotera tao. De za zany mitsangana mijery an'zareo sahirana. De le dokotera miteny le dokotera tamin'izay hoe ianao nga izy tsy malala fa misy aretina vaovao. Ohatra zay zany fanazavan'le dokotera hitako ao anatin'le nofy. Amen. De rehefa tapitra koa iny nofy anankiray iny de rehefa avy eo ohatrany hoe tonga amin'ny salle anankiray koa za. Zany hoe le nofy zany mitohitohy. De rehefa tonga teo amin'le salle anankiray eo mahita olona maro midera mihira. Mahita olona maro midera mihira de manao akanjo fotsy de misy pastera mitory. Maromaro zay ao. De manao akanjo fotsy de ny zavatra hitako zany sahalan'ny misotro ronono. Ohatra hoe misy ronono, sahalan'ny hoe misotro ronono zany ny olona ohatrany hoe ao anatin'le verre zany hitako hoe misy ronono, ohatrany hoe misotro ronono zay. Zao zany tafiditra tao ihany koa. De midera daholo de mihira mitory. Zay zany hitako amin'le toerana anankiray. Le sahalan'ny hoe étape dingana zany nation-tombo tao anatin'le nofy. Amen. De izao izara an'izao fijerovam-bombera zao nofy zao zany de nomeny fanahy masina anahy ny Efesiana 5:5-7-11. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe
Koa izany no ilazany hoe mifo azy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia hampazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny hendry. Ka araroty ny andro ao izao naovatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Amen. Miteny amintsika zany Jesosy hoe miaratsy izao fiainantsika izao, miaratsy hatrany hatrany. Ka miteny ny ten'Andriamanitra zany hoe mila mifoha atsika, mila mifoha zany tsika. Amen. Amin'ny torimasom-panahintsika, ary mila mitsangana atsika raha ohatra ka atsika mbola ao anatin'ilay matimaty ara-panahy. Ary miteny koa izy hoe tandremo izay fandehantsika. Amen. Araka izany zany teny nomeny fanahy masina atsika, dia mila manararaotra atsika satria izao no fotoana anararaotantsika zany hitadiavantsika an' Jesosy mba ho tafiditra amin'ilay camp hitako farany zany. Io zany takian' Jesosy hoe hidirantsika izay miditra ho fanatrehany mandrakariva. Dia ilay misotro ronono dia sahalan'ny hoe ilay toerana hivantanantsika. Dia hitantsika ny zanak'Israely izay nitenenin'Andriamanitra fa misy toerana nomanina ny zanak'Israely, dia ilay tany Kanana tondra-dronono sy tantely. Dia io zany ilay hitako anatin'ilay nofo hoe ilay ronono, mitana ronono, zany hoe misotro ronono ianao, zany hoe io zany ilay tany omanin'ny Tompo atsika. Dia alohan'ny hidirantsika ao zany tsy maintsy tsika zany miditra amin'ny fanatrehany foana atsika, ary miambina, ary ao anatin'ny fiderana, ao anatin'ny fianonan'ny ten'Andriamanitra, ary fialana amin'ny ratsy. Amen. Zany hoe asain'ny Tompo zany tsika hiditra amin'ny camp, hiditra amin'ny toerana anankiray, ary miambina ny akanjontsika tsy ho tasy, ny akanjontsika tsy hisy pentipentina, mba hahafahantsika hiditra amin'ilay tany Kanana vaovao. Amen. Dia ao anatin'izay ilay nofo rehetra zay zany ny mosary, ny antikristy, ny aretina mandringana izay ao avy. Dia miteny Jesosy zany amintsika amin'ny tenin'Andriamanitra ao Efesiana 4:5 io zafady, mba hifoaza atsika amin'ny torimaso ary mba hitsangana atsika fa Jesosy hiaraka amintsika. Jesosy hiaraka amintsika rehefa atsika mitsangana, rehefa atsika mijoro, rehefa atsika vonona hiala amin'ny ratsy, satria izy miteny hoe tandremo izy ny adaladala, fitondran-tena adaladala. Ka araroty ny andro izao novatsoa fa miaratsy izao fiainana izao, miaratsy izao fiainantsika izao ry havana malala. Hararoty ny andro dia mbola manana fotoana izao ianao, dia mbola misy fotoana hararaoty ny andro izay hiainantsika izao. Izao ilay fotoana anararaotantsika, ary hitandremantsika tena ihany koa mba tsy ho adaladala atsika, manompo amin'ny fahadalana, manompo manao kitoatoa. Fa tadiavin'i Jesosy zany tena hijorontsika amin'ny fahamarinana, hijorontsika hiambina amin'ny fahamasinana. Amen. Zay zany nofy asehon'ny Tompo ato amin'ny 2021 dia zaraiko amintsika voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ao mandrakizay. Amen. Hivavaka atsika. Andriamanitra Tompo, misaotra anao indrindra ny amin'izany teninao zany, amin'izany hafatra ao nofo nomenao zany Tompo, satria maro koa ny tianao ho kasiana, maro ny fanahy tianao ho vonjena Jesosy, izay tianao ahalala, ahafantatra fa ho avy tsy ho ela ianao. Ary ao ihany koa ny zavatra hitranga maro isan-karazany, tsy fampitahorana akory Jesosy, fa ny mba hiomananay, ny ampiomanana ao anay Jesosy malalo, satria zanakao izahay. Ary ianao tsy manao zavatra tampoka, fa ny mampitandrina mandrakariva mba hiomananay zanakao. Ka dia misaotra indrindra Tompo. Alleluia. Amen.